Ao anatin'ny politika izay ihany hisy ny fanovana parlemanta CST-CT avy amin'ny vondrona UDR-C izay mpiara-dia amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ary ka ny fantatra mofo dia amin'ity herinandro ity no hamoahana amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo parlemantera vaovao. Ampolon'ireo parlemantera CST-CT avy amin'ny vondrona UDR-C mivoakasiky ny fanesorana araka ny fanazavana ny eto filoha-hevitry ny vondrona parlemantera UDR-C ao amin'ny CST Andry Rajoelina. No marianty parlemantera ety anefa fa tsy noho ny antony fanohanana kandida amin'ny fifidianana ny fanoloana fa noho ny tsy fanarahana ny fanekena ny fitsipika fototry ny UDR-C ary indrindra ny fanakorontanana ny laminasa eto amin'ny filohan'ny tetezamita mikasika amin'ny fanovana no sivana napetraka amin'ny fanoloana. Araky ny voalazan'ny tondrozotra dia ny mpanosonian'ny tondrozotra no manolotra ny ministra dia ny CT dia ny CST dia ny senita mikasika rehetra amin'ilay nanisana nisonian'ny tondrozotra izy zany manolotra ny olona zany hoe mamea afaka manala ihany koa raha isika ny teny enescopole dia ny mpanosonian'ny tondrozotra nanova CT maro CST maro rehefa nanendry teo izy satria misy ny vovonana rehetra zany dia misy fitsipika feo anatiny ao ka raha ny UDR-C manokana zany dia mazava fa misy ny vondrona parlemantera ary misy koa fitsipika ao anatiny ao hoe inona ny tanjona ary inona ny anto mpijoroany mahiombona demokraty sy ny republikana ho an'ny fanovana azy dia mety tsy hitovy hevitra daholo ny rehetra fa misy kosa nefa hevitra tsy maintsy hitovizana. Anisan'izany ohatra ny fanohanana ny filohan'ny Andry Rajoelina izay no antom-piasina fanohanana azy amin'ny fanovana izay nataony misy fitsipika anatiny moa ny UDR amin'ny fanovana fa ny tena tsy maintsy ary lavina anatin'ny UDR-C zany dia ny mitsipaka ary ny manakotana ny fanovana sy ny laminasa izay noentin'ny filoha mba hanatanterahana le fanovana ny takina teto. Raha ny eny dia tsy ny eo anivon'ny UDR-C ihany no hanova parlemantera fa ny eo anivon'ny antoko TGV ihany koa arakaraky ny parlemantera amin'ny anjara isan'ny filohan'ny tetezamita dia hisy hosoloana. Raha ny fantatra dia mety ao anatin'ny 270 ora farafatarany no hivoaka ny didim-panjakana manendry ny parlemantera vaovao amin'ny anjara isan'ny filohan'ny tetezamita avy amin'ny vondrona UDR-C ary ny antoko TGV.